Afakosa fa Sambany no manatanteraka fihaonambe antsona hoe conférence annuelle ny antenimeran'ny Harena an-kibon'ny tany eto Madagasikara na ny Chambre no fataratsika azy fihaonana afahana manao tatitra sy nanao fifanakalozana eo amin'ny samy mpiantsehatra ity fihaonambe ity mitraikefa no tsara ifampizarana indrindra atao anatin'izany fotoana izany. Ny sokatra ny maraina teo teny amin'ny Mining Business Center Ivat ny fihaonambe voalohany na ny conférence annuelle karakarain'ny antenimeran'ny Harena an-kibon'ny tany na ny Chambre des mines. Sehatra ifanakalozan-kevitra ny antenimeran'ny Harena an-kibon'ny tany raha ny fanamariana izay nentiny filohan'izany antenimera izany. Ny androany araky ny teny sirapitso maraina dia fifanakalozan-kevitra araky ny asan'ny antenimera mba miainga amin'ny zava-misy, miainga amin'ny mari-drefy, miainga amin'ny fahaiza-manao, miainga amin'ireo mpifanakalozana amin'ny mpiara-mibonatoka maro hatrany ivelany, mikasika hoe inona ny zava-misy, inona ny vina iombonana, inona ny lara-pamehana ary inona ny andraikitry ny tsiraray araky ny fanindrinitsika rehetrarehetra mba ahafahan'ity ity mivelatra ao anatin'ny fanajana ny lalàna, fanajana ny fenitra izay kina mahomby erazo tokoa izao ary indrindrindrina mba hitondra tombontsoa iombonana amin'ny lavitra izy. Raha ny fitrandrana vaventy no resana dia 700 hatramin'ny 800 isanjato ny fampiasam-bola vahiny mivantana na ny IDE ny taona 2024 izany. Miteraka asa, fananganana foto-drafitr'asa, asa sosialy ary manao hetsika ihany koa ho fiarovana ny tontolo iainana ny sehatry ny fitrandrahana raha nambaran'ny minisitra eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika misana ny Harena an-kibon'ny tany sy ny solika. Manodidina ny 400 ny arkarena fobe kosa no avy amin'ny sehatry ny fitrandrahana. Secteur extractif, secteur pourvoyeur de ressources. Nefa mampalahelo mbola tsy dia zay loatra misy amin'izao fotoana iainantsika zao dia tsy maintsy mandinika inodolo ny antony mahatonga an'izay ny ahoan'ny hatsarana ity secteur ity mba fanohitra marina afampandrosoana firenena atao teny fisosoka zany dia zay. Ankoatra ny solotenan'ireo mpiara-miombonantoka toy ny banky iraisam-pirenena dia nahitana ihany koa tompon'andraikitra avy amin'ny antenimeran'ny Harena an-kibon'ny tany avy any Congo ity fihaonambe izay itoy raha pitso ity.